Manampy amin'ny fanatanterahana ny paikady stratéjika ny fahatsiranana ny PNUD sy ny USAID anatsara ny fomba fiasa eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny fikarakarana ny entana moa zany. Ity fiara-miasa vaovao ity eo ihany koa ny fanatsarana ny fampidiram-bola ny fahatsiranana ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Fanadihadiana Rotsokisela Kotomalala eo amin'ny sariny Yasina Rafarinjanary. Ny fahatsiranana no mandrafitra ny 500 toekarena eto Madagasikara. Tao anatin'ny 5 taona, nisongadina ny fivoaran'ny fahatsiranana teo amin'ny sehatra ny fitaterana entana an-dranomasina. Mila hatsaraina koa anefa ny fitaterana entana an-nambakabaka mba hampitombo ny fampidiram-bola amin'ny fahatsiranana ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Manoloana izany, iara iasa ny fahatsiranana sy ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na PNUD ary ny sampandrara Amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena USAID. Isaraka izany ny famatsiana fitaovana ao amin'ny fahatsiranana, eo koa ny fampidirana tolotra mailaka sy ivaritra amin'ny alalan'ny internet. Ny tena zava-dehibe hiavaka amin'ity iray nitoraka ity dia fahafahana mijery ireo opération aérien rehetrarehetra. Anatin'izay ny entana miditra izay mandalo expressista, anatin'izay ny e-commerce, anatin'izay koa ny fanaovana profiling ny olona mety ho à risque rehefa passager sy ny entana mety ho à risque à l'import comme à l'export. Zava-dehibe ireo satria ny fametrahana ny analyse de risque amin'ny cargo aérien, izany hoe ny entana miditra avy amin'ny avion dia mila famatorana satria mila avoaka entana matoa ny olona ray mandefa entana par voie aérien dia ilaina maika iny dia mila amorainy. Izay fanamorana izay nefa tsy anala koa ny fametrahana ny contrôle izay tokony apetraka dia itareto fanampiana rehetra ny ahafahana mametraka outil na fitaovana ahafahana migerer ireo expressiste sy ny e-commerce, ahafahana mijery ireo mahazo ny liste ny passager, ahafahana manao analyse de risque amin'ny passager dia ahafahana koa ankoatran'izay migerer ny décision rehetrarehetra ty amin'ny douane. Aritra roa taona ny tetikasa ary anatsara ny fahaiza-manao sy ny mangarahara eo amin'ny rafi-pitantanana ny fahatsiranana eto Madagasikara. Androany no nampahafantarina teny Mamorivato ny fiaraha-miasa teo amin'ny Telitota.